le matoa loman'ny antenemeran'olona teo aloha ianareo trambana ao amin'ny bromaharitra teo aloha ianareo trambana ao amin'ny bromaharitra vaovao ianareo lo olona teo aloha ianareo olona vaovao ianareo mpiara-miasa tsy akanavaka ianareo mpanao gazety namana tompolasy tompovavy isika vorolanina etony tompony sa ianareo ka mahalala ny voa masaka tsara ho tazana tompony tany ka tsy atoro moanjo adiny tompony teny ka mahafantatra tsara ny fandaharana kabary koa na dia tsy pikabary aza ny tenanay noho ny anaikitra iantsoroana amin'ny mahafilohany ny antenemeran'olona dia tsy maintsy miezaka ay andahateny indrindra amin'izao fotoana famindrafahefana eto amin'ny tiandrom-panjakana eto amin'ny firenen'ity izao isaoran'andriamanitra faratapony voninahitra mitantanantsika ary mbola hitantanantsika amin'izao andro anio izao manolotra ny araba kosa ho anareo rehetra manatriky ity lanonana famindrafahefana ity eto amin'ny antenemeran'olona eto amin'ity lapa-maitso ity miaraba manokana ny bromaharitra sy ny olona rehetra zay vovofidy sy voately ka hiasa ato amin'ity androm-panjakana ity mandritra ny fotoam-piasana 5 taona alohery ry namako isany fa ny adidy tsy alon-dratsy ny andraikitra tsy an'olo malaina matoy isika tonga amin'izao toeran'izao dia tsy sanatria tonga amina seza fiandriana ka hitsangana sy hipetraka fotsiny fa ny mifanohatra amin'izany natsona hiasa itsika hiezaka hikatsaka ny soa ho an'ny firenena koa mila tananepaka tsy hitaraina n'izany mila sanjotorovana tsy hitsorovana ny sarotra ary mila taolam-baky tsy andosirana ny manahira fa mila dia mila tokoa ny hepo sy ny fahaiza manao manontolo mba hoety manampy vahoaka malagasy tsy vatovolo mety avany fotony zany rehetra izany ary iarahana manatanteraka amin'ny velorano ny filohan'ny repoblika dia Matomando Rajoelina zay velorano tsy mikatsaka afa-tsy ny ampandrosoana ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy amin'ny lafiny rehetra miarahaba sy misaotra ireo olona tarihan'ny Andriamatoa filohan'ny antenemeran'olona teo aloha izay dibiasanay entona ampanetetena maro mpifaliana mantsy miarahaba ary matoa misy ny fifaliana dia satria misy ny fiaona fa nataon'Andriamanitra ary misy koa ny zava-bita ka dia mioreto isika menakavy androany tsy misy ny fiandohana misy ny fiandohana misy ny fandobiasana misy ny fanoizana nataonareo ary dia mbola toizanay izany ankehitriny ka noho izay rehetra anatsarana ny tiandrom-panjakana ity ny tenanay ary ambaranay orentany orendano zany amin'ity andro anio ity hitondra ny marina hitondra ny fampandrosoana hipaka any amin'ny vahoaka ifotony mitaky nisy ny filaminana sy ny fandripahalemana ny vahoaka koa mampisehoantsika amin'izao lanonana izao fa dia anao midingana lehibe ny demokrasia eto Madagasikara miroso amin'ny fitoniana ara-politika sy ny fandripahalemana ny firenena
sambany tokoa izao andriamatofo no misy ifandrikiasa eto amin'ity androm-panjakana eto amin'ity siana itya dia tena mariky ny demokrasia zany ary manamafy ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ao anatin'izany dia fantatrareo ary hainay tsara ary tsara iampatsahivina ihany amin'ny boaka malagasy fa ankoatra ny asa fanaony amin'ny asa andavanandro dia ny fanaovan-danany zany iantemeran'ny olona no androm-panjakana mampisy ny fifandanjam-pahefana équilibre des pouvoirs sady androm-panjakana mampisy ny fahamarina toerana ny fitatana andalam-panjakana na ny stabilité politique. Noho iza tsy maintsy olona mendrika amin'ny asa atao itsika amin'ny fihetsika amin'ny fahaizana zany no miandratsika olona 20 hiasa eto amin'ity androm-panjakana ity fa tsy sanatria ikivilavila famindra ka anao taridrano ankilaila ny very andanana mibetsaka no mitody antsiny be. Panomana nezaka rehetra amin'ny fampanosoana atao amin'ny fanjakam-panjakana ny olona fa tsy mpandrava ary mpanatanteraka ny fisoloa-tena an'ireo vondrom-pady sy njara-pahefana amin'ny alalan'ny tatitra maika hatrany amin'ny vahoaka makany amin'ny mpanatanteraka fa tsy mpiandro fotsiny akory na mitazafotsiny. Mahazo matoky nareo eny amin'ny vondrom-bahoaka fady sy njara-pahefana fa iay anareo tokoa izahay loolona ary ianao ny fitsidia eny fotony matetika dia matetika izahay 20 mianadalo olona ary manampy anay ny mpanolotsaina maro be zay hiparitaka manerana mosy ifanerasera sy iainy ijery ny olana eny aminareo ary tady ny vahaolana. Hitatsika tokoa zao fa miandry atsika ny asa eny fotony ary zay no tena himasoana amin'izao fotoana zao vao manomady dia hitatsika fa tonga ny tomasina reo fitaovana goavana manara-penitra fanamboaran-dalana. Hitatsika teo misy ny bulle, ny trax, ny veleuse sy ny sisa ny camion fitaterana isaorana amin'ny tafotafo eto ny filoham-pirenena iantony rajoelona fa dia izy tena mihitsy no nitsena ireo fitaovan'ireo ary fampisehoany zany ho tamin'ny vahoaka malagasy fa tsy sangisangy akory lay fanambarana nataony tamin'ny farataona teo hoe fotoana ny asa fanarenana sy fanorenana ity taona raika amin'ny 20 ity. Isika loolona na ny somatsara eto dia mahafantatra ihany koa fa ny fitakiana dia ny fotony fonisika na fampielezan-kevitra dia nidradradratra ireo olom-bofidy na ny mery zany na ny mpanolotsaina ny mery zany na ny filoha-pokotany zany fa dia saika mahery ny 500 ny fitakiana amin'ny fanatsarana ny lalana mba hahafahan'ny olona mivezivezy mba hahafahan'ny vokatra mivezivezy anatsarana ny fahampiaina ny vahoaka malagasy mba hahafahany varotana ny vokatra mba ho tonga eny amin'ny mpanjifa ka dia rehefa tojo zany dia tsy maintsy adafinaritra ny vahoaka malagasy satria hitonga ny kitapom-bola ny tsirairay avy hitombo ny fahefa-mividy ka tsy inona fa tsy zay le moa mikatsahatsika todo zany ankehitriny ary efa hiditra miasa tsika izao maherezana indry reo olona namana ary mivonona fa tena hiasa ankitsotoa tokoa isika. Nitale kilava ondry dia misy saina ny saina mandinika no mahita ny tsara koa tamin'ny saina mamakafaka koa
miantony nanapahana hevitra ny fampianana ny isoan'ny olona nefa koa ampitomboana ny asa atao eny fotony satria raha atao ny kady tsotsotra dia kolonina sy distrika anjatony no sanyno olona iray ary arak'izany noho ny fikasana sy ny tombotsom-pirenena sy ny fanehoana ny fihavanana dia misy izao fianakasam-pitantanana izao na ohatra kanefa misy ny asa goavana miainga atsika l'olona zay nahena noho ny politika zay azo lazaina hoe fitsitsiny ny kitapom-bola ampanjakana satria fantatsika tsara fadiany eny ny vola miditra tao amin'ny tapom-bola ampanjakana tamin'ny taona 20 iny ary zany dia manosika ny tsy maintsy anaovana ny politika pitsiny na ny politique d'austérité zay moa raha dika miteny vahiny noho izany na dia mihevitra zay isika loolona fa amin'ny avitsina zay misy atsika mbana mifolo ihany ary isika dia tena mila mpanolotsaina maro conseiller parlementaire maromaro mba afaka miparitaka manerana nosy mba ampisehotsika amin'ny vahoaka malagasy fa ilaina ny politika pitsitsina tokoa amin'izao fotoana izao satria mandady fotoatsaritra ny firenena raha tsy dia fotsiny raha tsy kitapom-bola ampanjakana dia andiniky isika ary anao ny ezaka rehetra mba hijerena na ampianana ny conseiller parlementaire kanefa ny kosa dia ampitombo ny asa satria mila masamihafa miasa mafy itsika ary miasa tsara eny anivony vahoaka otiny atsika moa zany rahariva ry namana olona isaky ny tenanay izay andimy toerana anareo dia manolotra ny fisaora sy ny fankasitrahana anareo mitafotafo tamin'le asa rehetra hitanareo amin'ny fonay manontolo no androranay zany fisaorany izany manao matonokana andray matoa folo teo aloha dia maniry tokoa raha maniry mba ho tahidanary ianao aminona am'izay rehetra atao ianao sy ny amponanao ary dia otomady atrany mba hampasalamana ary ho tateraka dahedy tateraka daholo ny fiasanao amin'ny fotoana raika amby 20 tia sy amin'ny taona mitsingerina rehetra maniry ianao mba ho mpandrisy atrany ianao amin'ny fanaovana tenisy ianao moa dia fantatra fa mpanao tenisy karaza raha spécialiste amin'ny coup droit sy ny lifta ny revers zay cuise fa dia miakatra sinivo filetsony président efa manofy any ny taona hoanareo olona teo aloha zay manaky fitona dia avita be atrana ianareo amin'ny asa fampandrosoana ny firenetsika satria tsy anosehatry ny androm-panjakana ihany tato zao akory no ahafahana miasa ho an'ny madagasikara sy ho an'ny malagasy fa afaka mivelatra ary misandrahaka amin'ny sehatra maro samihafa ianareo dia maniry fanombiazana ihany koa amin'ny asa sy ny adidy manandraikitra hosahaninareo amin'ny ty taona tia sy amin'ny taona ny tsimberina rehetra tokolasy tokovary ny olona an'izay manatitra ny firenena-tsoa ho anao sy ireo olona ary ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny atenbenan'olona ny tenanay ary teo aneo sahady ho antsika mpiara-miasa eto amin'ny tiandrom-panjakana ity fa fotoana fa tsy fotoana ny mifampiandry andrasoandraso intsony zao fa efa fotoana ny famadiana amin'ny baiky
makiasy isika mba tonga ty antelomeran'olo ity ho andro ray lehibe tsy azo ialana eo amin'ny fampandrosoana ny baka ny fotony koa ina amitsika ny baiko miaramila miteny hoe ho an'ny tanindrazana noho iza raha misy ny hevitra ty ny fifanakarozana inonay fa tsy ranony trokakory isika ka ho tonga namana vao mavomavo ary izahay koa dia ezaka mba ho ton'olo manina valin'olo kendry tonga namana karavoravo mivoatsika rehetra ny varavarana tompoko ary amafisina etony ho retandrendrany teto fa ny amty androandroany ity de tsy aoka isy eriteritra fa misy ny resy misy ny mpandresy misy ny antoko resy misy ny antoko mpandresy fa dia ho amafisitsika ary ho ampisehotsika ho entanyndrendanitra fa raha misy ny mpandresy androany dia ny demokrasia ny fitoniana ary ny filaminana ny tanfafirenena miraha ampiasana feno fa avitianao atsika rehetra irindry itsika eto amin'ny antelomeran'olona sy ny parlement manontolo raha taona isokadina ny fahasoavana ho an'ny tsirairay avy isabatan'olona ianareo rehetra voronany etony tompolasy tompovady izany no teny mba hambara am'izao famindra-pahefana izao ka misaotra anareo miaina ny andro ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ane ho amitsika mianakavy sy ny vahoaka malagasy saotra tompola bakasika fa tompovady amafisitsika ampiaka ho fakasitrana izay raha tena izay sy